ala izy misy zavatra ao andrasan'Andriamanitra. Le vavaka efa voaray, efa reny fa mbola tsy mivaliny. Dia mety hitenena hoe aleoko le izy mivaly toy izay le izy reny, ka le izy tsy afaka mivaly raha tsy reny aloha. Ohatran'ny hoe hivaly le dossier raha voarainy. Dia inona tianao? Hivaly ny dossier nefa tsy voarainy ve? Le dossier zany tsy voaray akoriko. Mifalie. Ny hainao ny Andriamanitra ao. Tsy taraiky izany ny taiminina ny tompo. Mahita lavidavitra kokoa fa tsy tary izany ny fiasan'Andriamanitra. Ary mino fandroany maraina famangina masika be indray ny tonga eto. Famangina fanatrehan'Andriamanitra. Dia mino fa alohan'ny iravany eto. Dia misy fahatongavan-tsaina ao anatiny hoe ay, ty zany tsy dia mety zany a. Tsy mety mihitsy moa e. Fa soloko zany ty. Ty kely tian'Andriamanitra ho ataoko zany ty. Dia ho hitanao fa na ianao ro sitrana ho azy ianao andro amarainy, tena mitsotranao marina, anisan'ny mamparary ny tsy fahafantarana an'ilay toetra izay andrasan'Andriamanitra. Marary amina toetra tsy mety eo ny olona anankiray. Fa mino andro amaraina sitrana ao anatina toetra mety ny olona tsiraray avy. Ao afantananao dia antsika mbola hisaotra. Misaora an'Andriamanitra. Isaory azy izay mety nitranga omaly. Mety tsy nisy fianakaviana ny antso ianao. Tsy mampanino zany isaory Andriamanitra. Fa Andriamanitra miantso anao andro amaraina eto amin'ny fanasany. Mety niatrika zavatra mafy ianao tamin'ny weekend iny, mety tsy napoizina. Mety nisy marary tao an-trano, mety tany amin'ny hôpitaly, mety nisy fahoriana mihitsy aza. Mety misy zavatra tena hoe navesatra, tsy ohatran'ny krismasy ny olona rehetra. Te hilaza aminao fa andro amaraina afaka hitsimbatika izany. Aza vela ho voafatotra any amin'ilay lasa tsy nafinaritra ny sainao, averenao amin'i Jesosy ary andro amaraina omeo fifantohanao, dia misaora azy fotsiny. Isaora Andriamanitra io etaha-pahasalamanao io, ny etahan'ny tokantranonao, ny etahan'ny fiainao, manarana an'izany fiainam-pisaorana izany, to dia isaory fotsiny. Tena mankasitrahany fonao manontolo izy mbola velona iny ianao. Nahita n'ity ampitson'ny Krismasy 2023 ty, matoa velona iny dia misy antena iny. Ary Jesosy Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra. Ary Jesosy mihitsy no fanantenantsika. Misaotra raha eo, mankasitraka anao indray izay. Sekoly maraina iandrasanao anay eto amin'ny latabatry ny fianarana. Eto indray izay novokisanao zavatsoa. Ampianarinao izay tsy ho diso hevitra, mba tsy ho diso fanantenana. Ampianarinao izay mba hay fiainana. Tsy eritreritra amin'ny fotom-pisainanay hoe zao no tiana hitranga dia terena. Fa hiditra ao amin'ilay tianao mba ho ataonay dia ianao indray no manery ny situation ahatonga anay ahita an'ilay zavatra mahafinaritra anay satria efa mahafinaritra anao aloha izay. Ndao maraina Jesosy dia ianao no ampaherin'ny tsiraray avy. Ao no mety niatrika zavatra mavesatra. Tsy mahafinaritra. Mety tao anaty rahona sy aizina, mety anaty ranomaso, mety anatina faniliana sy fanenjena mihitsy tamin'iny Krismasy iny. Fa mino izay fa tsy ao anatin'ny andro ilay izy. Fa ao anatin'ny fony misokatra kosa mahatsiaro ny asarbidin'ny révélation tamin'ny Krismasy fa tonga ianao hamonjy anay. Izay famonjenao izay tokony hifalianay amin'ny androm-piainana. Andro amaraina Jesosy ampaherezo izay ary ampianaro izay. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta. Mahay nazy rehetra courage vao maraina indray aoka izy itiaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Yeah! Mahazo toerana ary. Andro manokantsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Izaho manahaka ny toe-jaza n'Andriamanitra. Averiko Izaho manahaka ny toe-jaza n'Andriamanitra. Arak'ilay voalaza teo ny Krismasy ny taom-baovao sy ireo événement maro samihafa. Ny Pasika, ny Pentecoste, ny Ascension. Dia tsy reny Pasika. Tsy reny le tena daty. Ary izay mampimeny le hoe izay tsy mankalaza Krismasy fa tsy daty akory io. Ko mankalaza Pasika. Pasika koa ndray tsy daty iny. Ko mankalaza faly ady Ascension jeudi tsy miasa. Mananao mankalaza nefa io koa daty napetraka fotsiny. Satria tsy ao amin'ny daty le izy tsy ao amin'ny andro. Fa ao amin'ny fahafantaranao hoe tsy maty ho anao zany Jesosy raha tsy teraka aloha. Tsy azo amahivanina mihitsy zany. Faharoa, raha tsy te hi-célébrer anniversaire an Jesosy dia ianao koa zany tsy mahazo mi-célébrer ny anniversaire anao mihitsy satria le anniversaire mihitsy zany ny problème. Fa mampimebe le hoe ny Jesosy tsy célébrer anao fa ny anao tsy ekena mihitsy raha vao tsy atao fety be titeny anao zany. Na hoe anniversaire ny fiangonana mipopoaka be fa ny Jesosy mody tsirara iny misy olona zany dia samy mandinika an'izany any amin'ny direkta sy any amin'ny famanginy tompo any fa natao ho tsarovana tompoko ny zavatra nataon'i Jesosy sy ny ainany. Karizaniza mety hiteny fa tsy célébrer raha zah ianao mi-célébrer. Fa sarobidy be natongavan'i Jesosy. Nantsika hiverina amin'ny Luka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Mbola ao anatin'ny fofompofony Krismasy ihany zasenao. Zay le izy tsy hoe vita omaly dia samy miala. Mbola mitoy androany. Amen!
Le amen zany ohatrany tsy haiko hoe ohatrany amen avy niatrika fa rerana be zany tena aza reraka zany ianao hoe zay ray reraka na ianao na ny devoly fa za te ilaza aminao fa devoly ataovy reraka satria ianao manana ny faherezan'ny tompo ao anatinao rehefa lany ny herinao dia misy tokona herin'Andriamanitra tsy mety ilany zay azonao tovozona amin'ny fotoana rehetra koraza ry namako halleloia asotehaka mampisara ho an'ny tompo aloha tena veriko témoignage teo misy fotoana zay rehefa andro fety na anniversaire ao trano ohatrany dia tsotsotra ny loka zay loha mesiko makasitraka ny tompo tampotampoka hoe tsy anniversaire tsinitsiny vorotsoloza be tsisy idirany ninninina dia ianao tonga zay no tompo dia resaka ty zany tena tsy tianao ankinina manandro tsy tianao anandro mihitsy zany zay hitahanao Andriamanitra androany fa kina minaran'i Jesosy ary hoy ny anjely tamin'ilay mpiandrondry aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra mpamonjy niteraka ho anareo aneo an-tanànan Davida dia Kristy tompo ary zao ny famantarana ho anareo ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandro eo am-pihinanam-bilona ary nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra na hoe vonina hitra zafaty fa tsy nitana le sofila tonga dia nihira ny anjely voateraka Jesosy voninahitra ny amin'ny avo indrindra ao an'Andriamanitra ary fiadana hoe ty ambony tany amin'ny olona ankasitrahany Jesosy tonga nofo ary Jesosy tonga zaza maro amin'ny olona mety hiteny anao hoe teny olombelona izy fa tiako mampafantatra anao fa ten'Andriamanitra ihany koa izy tsy azo sarahana ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olona Jesosy ary tsy hoe atsasany olombelona izy dia atsasany Andriamanitra fa 100% Andriamanitra izy dia 100% olombelona fataro zany zay mahatonga antsika mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy zay mahatonga antsika mivavaka ho an'izay tsy manaiky hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy rehefa misy olona mamangy le misone reny zao teniny hoe ndao tsika hiary hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ny réaction fa ny réaction anao lo entiny tao vitan'Andriamanitra misy dika matotsy hoe tongolon-dehibe ohatra ny Adama Andriamanitra hamonjy atsika satria zay no navoan'ny Adama olombelona tsy nandalo an'le fitombona fa tena naka ny sedra trany amin'le ao amboaka mihitsy Jesosy ambara-patonga azo hotely amin'ny 30 taona nolotra ny aina eo amin'ny hazo fijaliana azadino nefa fa zaza le teraka tao an-tranomby fa Andriamanitra ao amin'ny Kristy le iny ny fijerin'ny olona eo amin'ny ara-nofo dia zaza fa te ilaza aminao fa tamin'izy voateraka iny dia fa Andriamanitra izy dikan'izay tsy mankalaza an' Jesosy zaza tsontsika tsy zaza tsony izy mialatsiny aminao satria efa Andriamanitra foana izy hatramin'izay fa pasazy fotsiny mba haneken'le lalana ho tonga olombelona eo amin'le parcours amin'ny maha-olombelona anao ihany koa mba haka ny toeranao Andriamanitra io fa tsy zazakely araka ny hitanao Andriamanitra miaritra ary Andriamanitra manetry tena amonjy Korintiana faratoko 5:9 ny manamarika an'izany maran'i Jesosy manao hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampiavana zao tontolo zao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana avy reny hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy hoe avy reny dia ataovy ohatrany hoe mitsakotsako an'ilay izy tsara anao fa tsy hoe mamerina an'ilay izy fotsiny isa 2 Andriamanitra ao amin'ny Kristy reo magy tonga reo zany tsy nafantatra hoe Andriamanitra io ankofany io fa izy voafetra teo amin'ny hoe mpanjaka fa Andriamanitra miaino ve tsika miaino ve tsika ary zay no isany tokony hanahafatsika an' Jesosy eo ny fanahafatsika azy mandeha ny ambony rano amen halleloia fa ny tsara indrindra koa mandeha ambony fahotana koa ianao zany hoe manitsaka fahotana zay ngamba tsara kokoa no mandeha ambony rano halleloia manapaka ianao fa tsy dobo anatin'le fahotana mianatra tsika amin'i Jesosy mamindra tendrombohitra amen fa nitsaraka kokoa mianatra amin'Andriamanitra tsika amin'i Jesosy mamindra fo halleloia anisany tokony hanahafatsika an' Jesosy voalohany indrindra satria zavatra nataony voalohany nasehony dia izy tonga zaza tsy izy toro teny aloha satria vao tonga izy tonga dia tsy tonga dia nabebaka Josepha sy Maria bepanareo mbola zaza izy ariko hoainy teny voalohany teneniny akaikinao
mila manahaka an Jesosy ianao hoe a tamin'izy tonga zaza hoe zay ny leson'androany tokony ho iverina ho tonga zaza isika na ianko hoe itoejaza na ianko hoe anana toe-jaza. Amen. Partie anankiroa zary antsika dia 5.1 izy dia amin'izay mazava dia mandeha ny avy mamakivaky ny semaine voata 5 point voalohany endriky isehoan'le toe-jaza ary 5 point faharoa vokatry le toe-jaza. Aloha encourageny ianao androany misy fiantraikany daholo fijoroanao vao mikilika toetra ianao tonga dia miseho Andriamanitra dia tsy hoe provoquenao Andriamanitra amin'ny toetra diso zay ianao tsy afaka provoquen'Andriamanitra zany fa ianao mandeha fotsiny eo amin'izay asain'Andriamanitra ataonao dia mahafantatra ny tokony ataony izy mijoro ho anao. Amen na endrika voalohany isehoan'ny toe-jaza tsopo. Isika dia mila mianatra miaina an'izay fahatsoram-po izay miverina amin'izay fahatsoram-po zay satria io fahatsoram-po io efa tao anatinao tamin'ny ianao mbola zaza dia sariny io rehefa nelehibe ianao fa rehefa mandray an' Jesosy ianao dia miverina ao anatinao indray io satria ao am' Jesosy io en permanence tokony ho tsapanao fisiny io rehefa nandray an' Jesosy ianao. Tena akaikinao efa ao anatinao zany io zavatra io aloha hoe ny deparantsika andro amin'ny maraina indray zany dia zao misy toe-jaza zany ao anatinao fa tsy identifier izy hatramin'izay satria mety nandeha ianao niainga teo amin'izay nanabeazana anao sy ny traika efa voarainao dia lasa nelehibe ianao nanadinao le toe-jaza izay tian'Andriamanitra hijoroanao. Rehefa misy fimety dia tsy mety ametsony ianao satria efa lehibe hony ianao. Azonareo ve le izy nefa tian'Andriamanitra ho votsina atao fonao anatin'ny fimezana iny misy délivrance ianao tsy mety ame mihitsiny na dia mimezy tsisy délivrance mihitsiny nefa tamin'ny mbola kely ianao tena zazakely piomeme be mihitsiny. Le toe-jaza resantsika eto tsy le nanananao tamin'ny mbola kely fa le ao am' Jesosy azonao iainana androany ianao lehibe fa ny toe-jaza ao anatinao tonga anao toy ny zaza miatrika situation satria manahaka an' Jesosy ianao izay manana an'izay toe-jaza izay. Mianatra miteny zay ao anatin'ny fo manam-pahendrena kosa ianao tsy hoe mandratra fa rehefa notaniana hoe voky dia ampahatsona tanenina hoe ianao zany vahiny io raso aloha mitsazo reka maletika ianao zany vahinina saina any an-tranon'olona androany zany sekoly mamafa fahalalam-pomba fa mbola mila tsy hoe fahalalam-pomba rehetra ny fahafahantsika fa misy fahalalam-pomba lasa miperturbe le toe-jaza ao anatinao ohatra voky tonga ny aman'olona dia mantany le olona nona za misahirany le olona tsopo valina zay dia hoe efa nisakafo tamin'ny maraina fa raha misy goûter dia mihinana na hoe tena tsy nisakafo tamin'ny maraina fa ina ny azo roso dia miara misakafo tsika apatsorana zany fa tsy hoe tsy mahalala fomba zany fahatsorana tena akaikinao mila miverina tsopo ianao hoe rehefa avy mihina ianao dia manontany le tompotrano mbola anampy ve dia ny ankizy matota vao andeha anangata aza manangana eo tso any an-trano tsika mihinana nefa ny an-trano tsy misy dia gaka le zaza hoe za tsy navelanao nanga tonga dia an-trano tsika tsisy ininona tsony satria efa tsy prévu tsony zany sakafo any an-trano avereny hoe fahatsorana hoe ilainao hoe anafana an' Jesosy hoe dia afaka miteny ianao mbola nampy kely fa ohatra mbola tsy voky raha mbola misy fa tsy mahavaky tratra tokantrano ary raha ohatra ka afaka atao emporter dia mety koa rehefa satria tsara be ny lokanareo fahatsorana zany reto tsy hoe fanararotana fa fahatsorana ianao mahalalina tao fonao tsy hoe manararotra le tokantrano ianao fa manokatra ny fonao ianao satria le olona nanokatra ny tokantranony napetrano anao. Matio 10:12 naran Jesosy hoy ny tompo indro izao maniraka anareo tahaka ny ondro eo ampovoan'ny ambody endre tahaka ny menarana mora tahaka amin'ny voromailala. Misy amin'ny teny grika eo an'izay manao version teny gasy hoe aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Ny fahatsorana dia midika hoe tsy mifangaroaro tonga dia mahitsy zavatra anankiray ny ao anatin'ny fonao dia teneninao ary endrika isehoan'ny voromailala ny fahatsoram-po. Haitsika tsara fa ny voromailala dia symbole ny sehoan'ny fanamasina nidina teo amin'i Jesosy tamin'ny batisa amin'ny endrika voromailala. Ny fanamasina zany tsy voromailala mazava zay raha ianao nataoko zao ianao ty voromailala dia mafaly ve ianao zao ianao nefa olona fanamasina koa personne anankiray amin'ny trinité tsy voromailala izy fa ny fidinany tsy mikoropa koatra ny fody
fa majestueux be ohatran'ny voromailala. Mazava ve? Dia zay fahatsorana zay, io le fahatsoram-po tokony hiverina ao anatsika rehefa nandray iny an Jesosy sika nomena ny fanamasina. Ny fanamasina miseho amin'ny endrika voromailala. Ao a, ny exercice efa voalazako teo sahady dia mpisakafoanana sy amin'ny resaka sakafo. Matetika mantsy hitarafana ny tena toetran'ny olona eo mpisakafoanana. Ary aleo mianatra mitsotra eo mpisakafoanana mba hahafahanao midiscerne mbola toetranao tokony hitsina. Toy izay izahanao afenina dia na ianao tsy mahafantatra koa izy ianao nefa mila hitsina ilay izy matoa tsy mety. Ny atao hoe tsotra dia tsy manasary-javatra izany koa mbola anatiny. Manatsotra resaka. Ohatra, resaka ady amin'ny fakapanahy fahazaran-dratsy toetra ratsy dia tsy tokony ho asarotonao zany zao anatin'le miditra amin'ny tombontsoa sahady, anatin'ny tombontsoa ny famelomanao ny toe-jaza manatsotra zavatra sarotra, ahatonga anao ana fomba fijery tsy anasarotra ny fiedinao amin'ny fahazaran-dratsy. Matoa zany amin'ny teny tena mafy ane miala amin'le dia tononona hoe le anao dia mbola tsy tsotra ianao zany. Satria izy tian'Andriamanitra ho tsorinao satria azo tsorina izy rehefa développenao avy ao anatinao ny toe-jaza. Anampy anao amin'ny fiovana ny fiainanao toe-jaza. Zazakely rehefa mandray vato ka teneninao hoe atsipazo iny fa tsy ilainao dia tsy mantany anao izy fa maninona ity ny atsipy. Fa maninona ity fa tonga dia atsipiny iny. Zay toe-jaza zay ilaitsika hiverenana. Ny fomba nanafahana Maria Madeleine zao na Maria Magdalena raha tadidinao nentina teo amin'ny Jesosy hotoram-bato, fomba tsotra amin'ny fomba tsotra no tsotsoran'ny tompo ny fomba nanafahana azy. Tsisy dinika, tsisy fampibebahana. Tsotra fotsiny teneniny. Azo torahana izy fa zay tsy nanotana mitoraka. Dia délivré ary afaka ilay vehivavy. Ny fomba fanoloran'ny tompo ny fandraisana, tsotra be. Ty mofo ty nofoko, ty ramboloboko ty rako. Tsy mikomplike zavatra mihitsy zany ny tompo amin'ny alalan'io toe-jaza io. Andro maraina misy olona tian'Andriamanitra ho vangina aloha fiafaran'ny taona, azazatra mikomplike la vie ianao io. Indraindray zavatra efa tsorin'Andriamanitra le izy fa ianao no mbola mikomplike ka le izy ani tsy maintsy anana nefa izy tsotra be fotsiny avela heloka le olona. Mila meona dia mila mifona izy dia mila milelaka ny faladika zay vao mamela raha ohatra ka. Tsoro le izy dia avelao any le olona tsy ny apelatany iny olona eny no avinao eny apelantanan'i Jesosy zay ny mampiantso famelan-keloka eo fiainanao. Faharoa, ny olona manana toe-jaza dia tsy miasa saina na manahy. Io fahatsora-po io vedetika aloha dia mampasalama fo be. To dia tsisy réserve tsony ao anatinao fa zay any anatinao dia teneninao daholo. Tsy midika izany to dia teniteny izay tianao tenenina amin'ny tsy fahendrena ianao zany fa rehefa ilay antaniana ny opinionanao io resahaka io. Faharoa, tsy miasa saina ary tsy manahy. Matio 4:9 andininy fa 1:30 ka hatramin'ny andininy fa 3:30 naran'i Jesosy. Aza manahy nareo ka manao hoe inona no haninay na inona no sotroinay na inona no tafianay fa zany rehetra zany dia katsahan jetilisa fatratra. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony anareo zany rehetra zany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetra zany. Ny toe-jaza dia hahatonga anao tsy asa saina ohatran'ny zaza. Ny zanak'Israely dia tsy nanana ny toe-jaza io satria ny zanak'Andriamanitra no afaka hiainan'le toe-jaza miankina amin'ny fiahin'ny rainy. Tsy maintsy avy ao amin'ny relation entre parents et enfants, Andriamanitra ny parent anao dia ianao le enfant, no teraka avy ao anatinao le fiankinanao amin'Andriamanitra marainao azy ahatonga anao tsy anam-panahina. Mampimebe ohatra ka feno vola ao am-paosinao izy ianao za tsy manahy. Mahatonga anao tsy manahy le vola be anaty paosinao ko. Fa ny tena hitany hoe tsy manahy ianao, tsisy ninona ny am-paosinao. Fa fo marainao misaotra an'Andriamanitra, saotra Andriamanitra fa tsy manahy. Raha zay dia tena tsy manahy vrai. Hatsikopy. Hitanareo amin'izay mahatonga antsika misy fotoana hampandalovon'Andriamanitra le tsisy ninninona mba tena hivoaka le tena fiankinantsika amin'Andriamanitra. Tena mijoro eto anatrehanao manambara an'izany fahamarinana izany fa misy fotoana tian'Andriamanitra ho pura le fiankinanao aminy mba tsy fangaroaro amina fahafenoany zavatra ilainao. Lasa ohatran'ny tsy hitanao intsony discerne hoe halleluja ho vita tsara amin'ny faran'ny taona.
Ny antony mipoka ty taona ty afera be business be tsisy ohatr'izany dia misy ambombava vola be dia noho ny amin'ilay vola be tonga no manome toky tapy ty taona ty amin'ny fahasoavana. Fa raha eto ianao tena hitapaka sy namana be tena tsisy ninona mihitsy nefa mbola manofa voatany ho tsara ty taona ty zay natao finoana. Ary hitako bokin'i Jakoba amin'ny teny hoe ary Andriamanitra mifidiny malahelo an'izao tontolo izao ahatonga azy hanakarena finoana. Ary hitako tsika ny tsomen'Andriamanitra mitobaka be fa omeny tsikelikely amin'izay ilainy eny sao dia mivilivily finoana eo. Tena nakaikinao miara-miasa aso ilay izy hoe ny fiainam-panahinao tsy nijovin' Jesosy hoe tena ino izy tsy ampijaly ianao io hoe aza sarotona hoe ty toe-jaza ty tsy miasa saina. Mora ho an'ny zanak'Andriamanitra ny tsy miasa saina. Zay amin'izay tsy maintsy mandray an' Jesosy vao tena afaka iainan'ilay toe-jaza tsy manahy ary tsy miasa saina. Toe-panahy mantsy ilay resantsika efa tsy hoe comportement. Tsy hoe comportement hoe izy zazazaza fiainana manana Jesosy izy izy tsy manana an' Jesosy ka tsy zay. Tsy hoe olona manana zazazaza fiainana tsy dia mivaky loha fa tsy manana an' Jesosy. Tsy zay le izy fa olona manana an' Jesosy fa lasa tsy miasa saina intsony amin'ny zavatra mety ho ilainy satria le fananany an' Jesosy no iankinany amin'ny Jesosy. Misy ifandraisany amin'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy le fijoroanao tsy manam-panahina intsony ny amin'ny fiainanao sy ny amin'ny hoavinao. Zay le tadiavintsika. Tena kaikinao le fiarahanao amin'ny Jesosy hoe ny mahatonga anao tsy miasa saina hoe mazava fa tsy hoe ity rangahy ty arabo manakarena be tsy manana fezo io tsy miasa saina tsy ny karazana iny. Ny antony vao tenenina fotsiny izy hoe misy elo miandrina izy tsy manana an' Jesosy dia tsy haiko raha iasa saina izy dia tsy asa saina tenenina an'izany. Dikan'izay ny fanananao an' Jesosy tokony mampiaina ny asa saina sy ireo karazana toetrana asa saina rehetra ao anatinao mamono ny hafa. Aza manahy. Ianao ve tsy mareo marke fa rehefa misy zavatra tsy misy dia le manahy be le mampiasa kokoba dia tsy tonga le vola. Fa le fotoana lany ary le rondoa lany dia avy eo tonga ny migraine. Avy amin'ny asa saina migraine ary raha tsy mitandrina dia milatsaka amin'ny vavony izy lasa aretim-bavony indray. Amin'ny matoe-panahin'le tsy miasa saina dia zao mandray an' Jesosy aloha ianao vao afaka ny tsy anahy satria le toe-jaza tsy miasa saina ao anaty zavatra mitranga dia mifandray amin'le fiankinanao amin'ny rainao ao an-danitra zay rain' Jesosy lasa rainao amin'ny alalan'i Jesosy zay ny teny fa hiantoka anao ary nampanantena koa sy maniraka anao tsy hanam-panahina. Mahatonga anao tsy manahy zany dia satria ny teny taminao Andriamanitra. Tsy hoe tsy miasa saina satria misy ny atrehana. Veriko. Tsy hoe tsy miasa saina satria misy ny atrehana amin'ny farany taona. Fa tsy miasa saina satria misy Andriamanitra amin'ny fiainako. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Satria misy Jesosy. Aza miasa saina fa efa vonona ny misy olona zao miteny izany hoe aza miasa saina efa vonona ny vola ilaina amin'izany dia ohatrany tonga dia mandry be izany ny sainao. Fa raha voatenena hoe aza miasa saina rehefa hoe Jesosy dia ohatrany tsy mandry ny sainao. Marary mila fanasitranana ianao andro amin'ny maraina raha zany. Tokony ho mihoatra ny fametrahanao ny toky apetraka Jesosy tsy hita maso sy ny mety ho toky fitaka apetraka ny vola hita maso. Jesosy dia nieritra tao anaty sambo goka izy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny sabotsy. Ao anaty sambo efa ho feno rano dia hivadika. Mahita tory Jesosy satria tsy manany amin'ny hoaviny sy hafatesany izy satria fantany misy ray ao ambony ao miay azy sy efa niteny taminy fa tsy anaty rano izy no faty fa eny ambony hazo fijaliana. Ary io asa saina io efa nentin' Jesosy tamin'ny dinitra lasa raty eo Getsemane. Tsy tokony arary-ndoha tsony zany ianao raha mahatsiaro hoe Jesosy nitolona tamin'iny alina iny dia nivadika rany atsemboany. Tsy haiko ianao rehefa niasa saina ohatr'izany ka nivadika rà ny atsemboanao. Fa neny Jesosy efa mivadika nandatsaka ny rano mihitsy izy mba tsy hiasa saina ianao. Mengavy ianao andro amin'ny maraina aza miasa saina. Dia ahoana zabe dia mandeha tsy mivaky loha fotsiny ve tsy mivaky loha manao sitrapon'Andriamanitra. Fa zao sady tsy mivaky loha mandeha manota pertany ianao dia mitseny indray eto
ny toetra hijoroana tsara fa tsy hoe manaonao foana dia sady tsy hoe za tsy mivaky loha amin'izany a tsy izay le tsy mivaky loha botolo be fotsiny fa sady eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fijoroanao tsy mandefa tsy mampiasa saina amin'izay tokony iasanao saina fa andraikitr'Andriamanitra ny andraikitrao raisina inona ny andraikitro pastera miova ny miova ny andraikitrao ny andraikitr'Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao tianao ve Andriamanitra hanova zavatra eo amin'ny fiainanao lasa lova tiare tianao ve Andriamanitra hanova zavatra eo amin'ny fiainanao miova ianao azonao ve aloha zany zay mahatonga ny hoe tsy ampy raha hiteny anao hoe iova ny fiainanao dia mandeha mody iova hono ny fiainako hono jerevana tsy mety miova tapitra any ny taona mandeha any ny herintaona tonga indray ny amin'ny herintaona ohatry tsy zavatra miova satria tsy complet le izy ny atonga le izy iova le fiovana avy ao anatinao ny raisin'Andriamanitra hanovana an'le zavatra tiana hovaina eo amin'ny manodidina anao ka inona tokony iova ao anatinao toetra mila hovaina ao anatinao fa tsy coiffure tsy fiakanjona miova ho azy daholo zany rehetra zany rehefa renao ny zavatra tokony ataonao fa aleo ary olona ohatran'ny mampimebe ty ivelona fa mijoro tsara toy izay olona ohatran'ny réglo be tena manao kravaty tena sorobilina tena manitra be misy dia zao teneny hoe tsisy Jesosy zany tsony hay tsisy tsony azo sodoka amin'ny ivelany fa betsaka ne mandresy lahatra amin'ny ivelany nandeha jety izy tao hivato zany ka mpanompon'Andriamanitra fa raha nandeha bisikileta izy dia tsy mpanompon'Andriamanitra hoe soa fa tsy Andriamanitra ianao fa Andriamanitra tsy mifidy jety sy bisikileta rehefa hifidy olona zavatra tenenina enony raha mitory an'i Jesosy izy dia namana tsy mitory an'i Jesosy izy dia namana fetinam-bavaka asitsikitsiky maraina io fahatsora io tsy miasa saina tsy manahy io dia ny aina amin'ny Petera io zany hoe possible miampita ao anatinao tokoa izy satria Petera koa rehefa nampidirina tao am-ponja dia nieritra teo anelanelan'ny mpiambona miaramila romana nefa ny ampitsiny no tapahan-doha satria tsy nanahy izy hoe inona ny tranga ao am-ponja indray mandeha Jesosy ny teny mbola tanora ianao izy dia mandeha amin'izay tianao fa ho avy ny fotoana rehefa antitra ianao tadidin'ny Petera za mbola tsy antitra ao Jesosy tefa rehefa antitra tsy ho faty atao amin'ny prison zany mbola ho avy fotoana mbola ho antitra zany va ataovy izay ataonareo fa tsy ho faty ato ahy tsy mbola antitra ako hitanareo mifamatotra amin'ny zavatra nytenenin' Jesosy le toky ao anaty fa tsy hoe tsy maninona zay indray no nahafaty an'i Jakoba indray sady tsy mivavaka ny tsy mifantoka fa dia tsy maty an'izany tsika maty any avy eo satria tsy mivavaka fahatelo ny olona manana toe-jaza sy mihena toe-jaza dia mora milalao zany ka point tsara be zany mila milalao zany ianao io fa vo stress be avy any am-piasana any dia sy ananjava anany ino mihitsy mila milalao ianao tena marina zany maraina ka hatramin'ny arivo latsinainy ka hatramin'ny lahady janvier ka hatramin'ny décembre tsy mba milalao mihitsy ianao miasa mamelombady aman-janaka mandeha mitokam-bavaka mandeha mifadianina dia jereo fa na hainao ary ohatry miferinay isika teny hoe misy programme anana indray misy zavatra tsy ampy misy zavatra tsy équilibré ny olona mora milalao avy amin'ny toe-jaza io dia mora mandray zavatra heverina fa sarotra ho mora toy ny kilalao tsisy olona zany tsisy zazakely zany teneny hoe ndana milalao fa zany kapoako contraire zay misy ndara bon alléluia nao re séminaire hafa zay fa zany hoe andeha lalao zany raha mifahafantarako azy sady tsy terena tsy andrenesana anoanana ny andro efa miroa ambin'ny folo tokony isakafa mbola any am-pilalaovana azy satria tena hoe mahafinaritra ohatr'izay mihitsy le toe-jaza rehefa ao anatinao lasa miatrika zavatra sarotra ianao ho toy ny kilalao mahafinaritra ilainao io toe-jaza io iatrehanao ny farany taona sy taona ho avy io izay nanoman'Andriamanitra zavatra ngeza be ho anao izy tsy ny teny hoe tsy isy ny mety ho sakatsakana fa le fahafahanao miatrika le sakatsakana amin'ny le toe-jaza tsy mahita n'le izy ho sarotra ianao fa mahita n'le izy ho kilalao ahitanao fahafinaretana miaraka amin'Andriamanitra Genesis 4:7 amin'ny aran' Jesosy ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona to dia nandray vovoka Andriamanitra dia nilalao vovoka ka ny zaza milalao vovoka dia endrika Andriamanitra
Ny ampianarina azy fotsiny dia tsy le vovoka no tsofony, fa ny vavoriny le vovoka efa lasa formé olona iny ny tsofi dikan'izay tsy zavatra efa poussière tsy zavatra efa formé ny tsofony manjary kofony eo izy. Mila atao biblika tsara ny filalaovana vovoka zany. Raha ilalao vovoka zany dia tsy mahazo mitsoka vovoka ianao satria tsy le vovoka ny tsofony fa vovoka efa formé, efa vita molona. Mahazo milalao vovoka zany ianao fa tsy mahazo mitsoka vovoka. Maheno tsara ve ny ankizy ankizy lehibe rehetra manatrika eto? Namolavola olona tamin'ny vovotany Andriamanitra lalaoviny teo, navadiny poupée teo le izy, nasiany orona. Tsapatsapana zao sofiny dia natao mitovy amin'izay. Dia natao ohatr'izay koa. Tsofiny rano amin'izay izy sofiny. Lasa olombelona. Ny fomba namoronan'i Jesosy maso vaovao tamin'ilay lehilahy jamba, Jaona 9:6 minaran'i Jesosy. Rehefa nilazany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany. Tsara zany leo aloha mba miaina fiainam-padiovana dia tsy manjora amin'ny tany raha mba mety aloha. Fa ny tompo aloha teto nandrora tamin'ny tany noho ny amin'ny fanasitranana. So dia vokatsy ianao dia inona ny lesona azonareo? Inona ny lesona azonay? Tena malahelo kosa raha izay ny lesona azonao. Tsy ianao mandrora fa ianao milalao rora. Zany koa mbola inona artistika tahak'izay tsy nanatrika. Soa ianao fa nanatrika. Mba hamantaranao fa ny Andriamanitra milalao rora. Fa le objectif ny tsy mitovy ianao milalao rora dia feno rora daholo fotsiny. Fa Jesosy rehefa milalao rora dia misy olona sitrana. Ho an'ny zazakely izay manatrika eto mahazo milalao rora ianao fa tokony misy olona sitrana anatin'ilay kilalaonao. Nandrora tamin'ny tany Jesosy dia nanao feta tamin'ny roro dia nahosony mason'ilay jamba. Marka 7:33 minaran'i Jesosy. Ary nitondra lehilahy ny tanina niala tamin'ny vahoaka izy, nangarina ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandrora nanendry ny lelany. Nataony teo amin'ny tanany indray zany le teo tamin'ny tany nalainy tao tamin'ny maso. Ty faharoto indray nataony tamin'ny tanany indray. Ka ianao zany aza taitra rehefa manao zany zanakao, maninona mandrora amin'ny tananao? Manahaka an'i Jesosy izy. Fa mila ampianarina izy hoe tamin'ny Jesosy nandrora tsy nataony tamin'ny nisy fanasitranana. Fa inona le isokafan'ny saina sy le fo ao anaty zany révélation zany? Ny Andriamanitra tsy Andriamanitra ny kriko aloha voalohany. Andriamanitra afaka mampiasa izay tiany ampiasaina. Fa indrindra Andriamanitra tsotra milalao izy rehefa manao zavatra, tsy manasarotra zavatra zany. Hitanareo, any amin'ilay tsy manasarotra ny tokony lesona voarainao satria ohatry milalao izy rehefa miatrika zavatra faran'izay sarotra hoe jambatra any amboaka, marenina tsy vita amin'ny fanafody, tonga avany Jesosy dia rora no ampiasaina. Tena hoe amaivany Jesosy mihitsy. Zany roro zany le efa ohatry rehefa tesitra dia jiosy manao an'izany rehefa misy zavatra rejeteny dia tonga dia mandroa zavany hoe endriky ny ohatrany hoe kriko. Dia ohatr'izay ny etrehany Jesosy ilay aretiny. Pony fotony sitraniny tany. Marka 8:23 minaran'i Jesosy. Nitantana an'ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny lanitra. Rorandray masony. Oh Jesosy, ary ataonao. Hoe tao ty ilay jamba. Tonga dia mitarea le tody teo. Aleo rorany tompo fa sitrana reto. Ary napetrany tamin'ny tanany dia nanontaniany hoe mahita zavatra ve ianao? Alleluia. Avereny hoe mora milalao hoe mahita zavatra sarotra hoe ohatry ny kilalao tsotra hoe dia finaritra miatrika an'ilay izy hoe. Fahatelo ny olona manana toe-jaza dia tsy mihazona alahelo. Ny fonjaza mora mamela. Korintiana 2:7 minaran'i Jesosy. Ry rahalahy aza mba ho zaza amin'ny fahalalana, zay mahatonga mianatra eto. Ny connaissance tsy mety amin'ilay toe-jaza, fa raha milolom-po dia aoka ho zazabody aza. Raha amin'ny lafiny hoe rancune dia ohatry ny toe-jaza no ilan'Andriamanitra anao. Ny rancune ny zaza tsy mihoatra ny 2 sekondra. Tena kaikinao mila miverina ohatry ny zaza hoe amin'ny resaka lolom-po hoe. Ny fonjaza tsy mirezone hoe manimba zavatra lavitra sy goavana zay mety ho fahadisoa ny fanaovana androany. Ny anazy dia hoe tsy mety iny androany dia tapitra androany, zay ny vision. Ary misy toina hoe mila tsy mijery lavitra fa mila mijery ny androany dia taperina androany fotsiny izy dia ajanona eo. Amen. Azonao ve zany? Ny zaza zany rehefa misy zavatra mitranga dia tsaotranao izy hoe inona ny impact an'iny amin'ny dans 20 ans. Tsy dans 20 ans ny etrety fa dans 20 secondes. Ary après 20 secondes dia efa namaka ianao dia vita sady. Dia ianao zany mijery eo dia ndray manto tiako ohatr'izany no foko. Satria ohatr'izany ihany ny fonao taloha.
Fa tsy hay mihitsy hoe naninona fa lasa tsotr'izay tsoa taty aoriana. Vokatry ny fitombona ny éducation zao tontolo zao. Fa naverin' Jesosy zay rehefa mandray azy ianao. Tsy excuse tsony zany izy fa androany apatsivy ny tompo anao fa afaka miverina ohatry ny toe-jaza ianao zay manana an Jesosy. Question. Rehefa nitsanga ny Herôda dia niteny hoe ariany daholo ny zaza rehetra ary tadiavo zany Jesosy zany. Tesitra tamin'ny Herôda ve Jesosy? Izy zazakely ny bataina entina tsoka tany Egypta. Hoe tena ohatry marary foty izy zaza ty fa zareo fa na fomba fitomaniny ary ohatry ny niova. Kama le vokatry le zavatra ny Herôda mihitsy hay. Mba manontany ianao hoe tsisy réaction Jesosy tamin'ny mahazaza satria maninona tsy manany amin'izay endrika hamonoana tadiavin'ny Herôda teo satria fantany fa misy Andriamanitra mià ary misy ray sy reny natao nanangana azy napetraka Andriamanitra hitondra azy aloha amin'ny mahazaza azy. Zareo fanetreten'Andriamanitra ny eny am-pilatanana mpivady kely no avin'Andriamanitra. Zany no fanetreteny zany. Mino fa tsy fantan'i Jesosy akory nisy an'izany Herôda nitady hamono azy zany. Misy zavatra zany tsy tokony hofantarinao akory. Mianazy oli miaraka amin'ny Jesosy fotsiny. Fa raha mpahafantarinao ihany anie manao ody gasy manana dia ngamba ny fonao io. Kaza lefa lavitra ny sainao miana fotsiny dia tiovy ny fonao dia tiavy Jesosy dia misaora azy dia mankastady tonga avy mamonjy sekoly dia nitoetranao amboariny. Jesosy ve dia sorena tamin'ilay tompona trano vahiny tsy nanome toerana haterany. Ary rehefa niala tao Betlema zareo dia nanintsitra ny tanan'ilay zaza na dia 3 taona ary dia nozoniny ilay tanàna fa tsy nisy nandray an'zareo tamin'izy mbola tao am-boaka. Tsisy izany ataoko tsy fantany akory ary zany. Tena akaikinao anampy ianao hoe atao votry ny tsy fantatro akory ilay izy hoe. Rehefa misy olona zany miteny fantatrao zavatra tenenina momba anao. Dia atao tenenina azy raha zavatra tsara dia tantaraina, raha zavatra ratsy dia hoeto any. Ay, andraso aloha e. Arovo ny fonao. Amen. Tsy miazo na lahelo. Mety miady, tsy mandany zaza, miady misy zavatra tsy tovisa na iny baolina na dia miaro omena baolina roa avy dia tsy milalao baolina indray zareo. Ividiana zavatra hafa indray dia iny anankiray le tsy ananana foana zany mila entina ambavaka hitaizana ny ankizy. Fa na dia misy azy alahelo zay eo ihany tsy ely iny. Tsy ely iny. Ary zay tsy ely zay le tiany Jesosy ihany koa ho ao anatsika. Aza ela manadino zavatra mavesatra. Tenenino akaikinao amin'ny alalan'ny toe-jaza hoe dia tsy tokony ho ela be ianao hoe fa aingana be ianao hoe manadino zay mavesatra hoe averena manadino zay mavesatra hoe. Misy taontsika efa 2 volana ay mavesabesatra 2 volana fa lasaiza ny toe-jazanao. Ao ihany le izy fa tsy avoaka anao. Zay ataon'ny tompo eo e. Ny tompo efa tehanao zavatra tamin'ilay premier jour nitrangan'ilay vesatra fa ianao nitondra an'izy 2 volana. Tsy haiko raha hoentinao 6 volana koa izy vao ateraka. Vao mandray mavesatra ndana mivavaka tompo tsy isy dikan'izany. Mety diso ny zavatra enkina diso ny fiteny leona mety sorena ankizy matonta teny zavatra tsy voatetana reo tsy miasa saina amin'ny zavatra ohatr' izany ny zaza. Farany ny olona manana toe-jaza dia mora minamana. Misy olona zao tsy niresaka taminao tamin'ny krismasy mahagaga. Fa ny zanak'ireo olona reo tapitra ny fampiresaka sy niara-lalao daholo. Nefa mbola tsisy mifankafantatra talohan'io fotoana io. Misy asa miandry tsika ary olon-dehibe namako isany. Tendrena mahay mitable eo tsy fantatra akory anaran'ilay olona. Sotry. Le anaran'ilay tsy fantatra akory. Mila miverina amin'ny toe. Tsika mifankafantatra daholo kosa mitable atsika. Jerijerina pasteur Volo. Tsika mifankafantatra. Tsika mifankafantatra fa ny mitable lafo zany resako izany. Fa ny zaza. Zaza gagabe tamin'ny zanako. J'ai rencontré ihany izy zany. Zanaka ihany. Zay daholo zany. Satria za tsy mifantatra tsy niara-lalao tamin'ny ray aman-dreniny tamin'ilay krismasy mahagaga. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tokony tonga dia korina fotsiny le fahatsoram-pon-jaza. Adivy farana ny taona misy toetra mila faranana. Adivy vanomboka ny taom-baovao misy zavatra tsara asika tomboka andro maraina. Ny olona manana toe-jaza dia olona mora minamana. Kanefa fa zay moa le fa ny ananay tamin'ny tanora zany fa manolo tsay mamonjey tanora dia hoe tanora zany formation zany. Fa
baiboly dia miteny fa fisakazana amin'ny ratsy dia manindra fitondra tena tsara. Ianao zany mana discernement afaka mora amin'ny namana amin'ny olona rehetra ianao fa madiscerne hoe olona tsy azo iarahany ty olona ty. Fa any anatinao any tonga dia ina re anaran'izany tsy hoe aimable fa amiable ianao. Tsy hoe mora miaime fotsiny fa mora ami. Alléluia, miaraban'ny akademia français tsika amin'izany mot vaovao zay alefantsika an'izany manomboka andro amiable ianao. Tena kaikanao amiable ianao io hoe mora amin'ny namana hoe mora atao namana hoe pastera mba atao biblika amin'ny fampianarana ianao ary fa miaingana amin'ny biblika. Matthieu 26:50 fa ho Jesosy tsy amin'ny dodasy zay tonga amadika azy. Risaka iza. Risaka iza. Olona amadika. Considérenao sakaiza. Tena kaikanao zay le toe-jaza hoe. Hozy izy Paul Romaina 12:18 raha azo ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Apiko ataovy izay hihavananao amin'ny mpitondranao. Reny tsy olonako. Ianao tsy olona raha vao miteny izay. Anao tsika anatry sitrapon'Andriamanitra tsisy idirany ihany zany e. Aza mivaky loha zay aza miasa saina amin'izany sitrapon'Andriamanitra isana saina. Fa manino Job ny nenon'Andriamanitra? Job 42:10 ary Andriamanitra nampody ny fiadanan'i Job raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy. Friends prayer. Raha vao tsy tonga akamanao ny entinao amam-bavaka tsy mipasy prièranao. Reo olo reo le naneso azy, le nandatsy azy, le niteny ratsy azy, tsy nanangana. Mafy be ny teny naloko vavan'izy telo lahy reo fa rehefa tonga Andriamanitra niteny hoe vavao an'ireo. Dia hozy ny baiboly hoe ary Andriamanitra dia namerina an'izay very teo amin'ny fiainan'i Job tsy hoe rehefa nivavaka ho amin'ny fahavalony izy fa rehefa nivavaka ho an'ny sakaizany izy. Zany hoe ny sakaizanao entinao amam-bavaka no hoenon'Andriamanitra amaliana ianao. Raha vao tsy tonga namanao izay entinao amam-bavaka dia eo ianao. Ndao tsika hanatsara ny intercession antsika. Avadio sy amboary ny fonao mba ho tonga namanao avokoa no anatin'ny liste de prière anao fa raha zany tsy mety tsy mety. Rehefa tonga Jesosy dia tsy hoe mivavaka ho an'ny namanao ntsony ianao fa mivavaka ho an'ny rahalahinao sy ny anabavinao. Matthieu 11:19 naran'i Jesosy ankengana kely tsika fa mbola hiditra amin'ny deuxième partie. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa fa hoy ny olona indro olona fatra-pitianina sy mpisotro divay ary Jesosy sakaiza mpamorietra. Sakaiza mpanota. Mora amin'ny namana Zakaios zany tena tonga dia tena naman'i Jesosy satria ny objectif an'i Jesosy tsy mivolan'i Zakaios fa ny fiovan'i Zakaios. Motivation-tsika ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Matoa Andriamanitra zany maniraka olona ho namanao dia misy famonjem-panahy zay ao. Na ny anao voavonjy na ny namanao voavonjy ary mbola misy olona hafa koa vonjen'Andriamanitra amin'ny lalan'ny finamana anareo. Ny ankoatran'izay zava-poana. Ny zaza mpinamana tsy miresaka défauts critique zany fa minamana dia milalao. Tsy mbola nahita zaza milalao dia miresaka hoe tena hianjana be ty économie ty fa tena misy vola tsy teo ny amin'ny trésor. Tsy mbola nahita zaza niresaka an'izany fa milalao izy maka voko dia maka carton dia atositosika ohatry ny tomobile. Za tsy tena mila manao an'izany rehefa mody rehefa avy eo. Mila miverina amin'ilay toe-jaza. Misy zavatra tsy tokony hiasanao saina. Ary marina efa io toe-jaza io dia efa ao anatinao satria nandray an'i Jesosy ianao. Ianao efa olo-dehibe io zany dia misy an'io toe-jaza io ary aza sakanina ilay izy aza manamboatra fihetsika izany miverena mianatra tsotra. Inona ny vokatry ny toe-jaza? Point voalohany misokatra ho anao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra. Matthieu 19:14 naran'i Jesosy. Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona fa nytoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Marc 10:14 tezy Jesosy nahita an'izany ka ho izy taminy avelao ny zaza hanantona ary aza rarana fa nytoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Na ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra
dia milaza aminao fa raha vao tsy manana toe-jaza ianao dia resa be ny fanjakana, resa be fotsiny atao amiko ny royaume de Dieu, atao amiko ny autorité blabla zany rehefa tsisy toe-jaza. Io Jesosy andraso aloha teto tsy Paul na séminaire théologique na hoe concile de tsy haiko iza taiza fa Jesosy mivantana ny teny ho an'ny zazy io le fanjakana resahako ao aminareo. Raha vao tsy miverina toe-jaza ianao zany dia miafina aminao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra. Tena hoe kaikanao tsy azo hidivirana ity toe-jaza ity hoe. Zay moa tonga antsika rehefa le hoe faly amin'ilay teny ianao dia tsy miazo andrizy io. Fa to dia maneho ny zavatra tsapanao. Nahitako an'izay rehefa nafaty baolina Barea. Tsy nila fanentahana hoe mangataka malagasy rehetra mba hivoaka hitsoka bapampa sy amoaka saina. Na za ty ary le nody avy tany amin'ny espace miratsika mihaino amin'ny radio Facebook tsy neny radio zany tsoka fa Facebook. Dia nafaty Barea miaraka amin'izay manao costume mivoaka ny tôbila dia satria naharesy le ekipantsika zany. Ditanao mahatonga tsy manamely tena. Faly satria nandresy ny Barea. Fa rehefa taikitra koa ny fiderana, faly efa mampandresy azy Jesosy. Fa tsy hoe rehefa raikitra ny fiderana, atao am-piangonana mideranao ampifaliana. Na ampozinao rotro ny tsy olona faly koa mideram-pifaliana hoana. Zany fiderana zany raha tena vrai fiderana tena groudegedede zay ny tena izy fa bon. Asiko bon aloha dia samy mandinika daholo. Tsy resaka fomba le resaka fa le fonao. Zay mahatonga antsika tsy tokony hoe way ho anazy ny teny zany way to dia mika rery eo ianao. Eny tsara aloha miara-mika. Fa resaka dia ianao re foana mika rery zay koa mbola mila efa manino se mika rery foana amin'ny niva. Aloha miara-mika. Zany hoe miafina ho an'ny olona tsy manana toe-jaza ny rédemption na ny fanavotana. Averiko. Possible voavonjy zay tsy manana toe-jaza. Fa tsy possible ho avotana zay tsy manana toe-jaza. Satria ny rédemption, ny formule na rédemption dia salut plus royaume. Ny atao hoe fanavotana, navotan'Andriamanitra ianao tamin'ny rahan'i Jesosy ny vidianana anao, sady voavonjy ianao no nomenanao ny fanjakana. Dia nefa ilay fanjakana tsy azonao raha tsy manana toe-jaza ianao. Ka ty resaka ty zany tsy hoe option resantsika androany hoe afaka manao toe-jaza ianao mba hisehoan'Andriamanitra ohatr'izao. Fa ny tena marina raha miresaka fanjakan'Andriamanitra sy fanjakan'ny lanitra tsisy hevitra. Tsy maintsy ianao miverina amin'ilay fahatsora. Zavatra be dia be resantsika teo, fahatsoram-po, tsy miasa saina, miatrika zavatra sarotra ohatry milalao, tsy miazona alahelo, mora minamana. Tena kaikanao izy daholo zany eo sao dia adinonao. Point faharoa vokatry ny toe-jaza, mahazo révélation ianao. Révélation tsy takatry ny sain'ny beloha rehetra sy ny mpikaroka. Niza miteny hoe tena zay nandinika ny Baiboly teny efa 20 taona kizy ianao no miteny zany. Ianao nitenen'Andriamanitra ny fomba tsotra dia niraisinao fotsiny le izy. Rehefa miteny zavatra Andriamanitra dia alefa lavitra ny sainao inona moa ny tiany tenenina? Iny ny tiany tenenina. Raha miteny hoe diovy ny fonao dia inona ary ny tiany tenenina? Fonao diovina ny tiany tenenina fa tsy zavadibaty hoe ny fo mantsy endriky ny fiainana. Ny fiainana seho amin'ny akanjo dia mba akanjo ary ny tiany tenenina fa diovy ny fo dia diovy ny fo. Ahoana manadio? Manadio fo? Tsy malahelo, tsy sorena, tsy tezitra, tsy miazona olona mavesatra tao fo, tsisy lolopo. Fa raha misy zavatra manahirana ny fandraisana aman'olona dia navototra ilay olona hoe mamela anao. Zay no atao hoe fo madio. Ny zaza mora mino zay lazaina aminy, mila miverina amin'izay ianao. Ary ianao tsy tokony hamitaka ny zanako na ny zaza miresaka aminao hoe zao ny aniny tsy zany akory aza sombaina finoan'olona. Mamelontsika ireo olon-dehibe rehetra nampiresaka antsika hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Manimba zavatra, manimba folo izy satria zarinao le zaza zany tsy inonao. Gaga ianao za tsy mba inonareo mihitsy. Nefa misy idirany comporte ianao ihany mitrahiran'le confiance amin'le zaza. Le zaza le tena tsotra be. Ireo zany miteny hoe raha première ianao amin'ny anina dia masy bisikileta
tonga mikezaka le zaza miaraka amin'ny vava mifadianina mihitsy ianao tsy napozy fadianina mihitsy izy mba azo première sady mba te hitanao faly izy mba tanao ina ary azo le première hitanao dada sine zany mbola misy croisade zay aza ampidirina croisade andana vidimy bisikletan'olona aza amin'ny famitaka mijoro eo ta fédérationna ny zaza nampanantenana rehetra alo avy ny entana mbola azo rattrapeny za raha sendra nisy hoe fona dada fona raha fotsikely ty zavatra ty nataony promesse fa hiezak'izay amin'ity taona ty na amin'ny taona ho avy io honorenay ilay izy le amen anankiray no amen mampatahotra be zany amen vao mary anankiray ihany mais qu'est-ce qui se passe misy misainao anatra kay hoe zany izy ty zany izy ty ampianary le zaza zao raha manao an'izao ianao dia zao nisy ehon'i Jesosy tandremo fa tiany Jesosy ianao fa ny zavatra ataonao misy tsy tiany ça moi Jésus m'aime toujours fa ny zavatra ataonao atao hoe bêtise tsy tiany Jesosy raha vao tsy elanao ny bêtise dia bêtise tsy apiditranao any an-danitra ary zany resaka zany tsy ho an'zaza ihany fa ho anao mijerijery anahy io koa bêtise do io janony so fa netiky ny ankizy ianao mihitsy zany antefany zany teny zany ajanony any io bêtise kelitizinao io tika le kelitizy mihitsy zavatra tsy kelikely iny tsy dia maninona io tompoko rehefa ho avy ny tompony amin'ny romanlanitra fahatelo matsiaro anjosoana najanona masoandro Filipiana 1:10 naran'i Jesosy amantaranareo zay zavatra tsara indrindra misy zavatra tsara indrindra hony tena kaikinao misy zavatra tsara indrindra hony hoe mba ho madio am-po ary tsy hanatsino amin'ny andron'ny Kristy nareo amin'ny dika teny fototra enao tsopo sy tsy manatsino no ilaina iendrasanao fiverenan'i Jesosy io zay ny dika teny fototra zany hoe le toe-jaza sincère zany anisan'ny critère iendrasanao fa iverin'i Jesosy raha vao tsisy an'io ao anatinao zany dia mety ho diso ny fiverenan'i Jesosy ianao ka le fahatsoram-po zany tsy androany maraina ihany fa mba raha-pialantsika eto ambony tany dia tokony ho vitanao manapa-kevitra hoe za to dia tsopo e miale tonga dia doranga inona mofo gasy to dia ohatr'izany tsotra be ohatr'izany dia mamaly anankiray tsisy vola rangaha ty to dia fampitsotra ohatr'izany zany dia mamaly anankiray nareko rangaha tsisy vola foana dia azy nareo ve fa tsy tezitra anaty fatsora fa efatra oh lala tsy atahorana fahafatesana ny toe-jaza Hébreu 2:14-15 naran'ny tompo koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana le manana ny heran'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafanja rehetra mandany ny fiainany rehetra tamin'ny fandevozana ny tahotra no ny fahafatesana eno tsara zay mihitsy ny soratra ato eno tsara ny zaza tsy matahotra zany raha tsy ampitahorinao misy alika be zao dia le rarakivy be efa tsy ny sakafo telo andro le hoe io ohatrany sady voan'ny larazy ny ohatry ny olana be tonga va le zaza satria tsy fantany hoe lozy io dia enao mitony azakaseny io alika io manomboka eo izy tsy kasika alika ntsony na alika tsy masika ary misy idirany zavatra nampidirinao no mahatonga azy matahotra na tsy matahotra hoany ty vary ty fa ao ane kakabe sole dia kakabe le devoly zary tsy eo bon tsy maintsy eo ndray zany ko atao ahoana alala tsy haiko azonareo ve le fitaizana sekoly tokantrano androany mihinana daholo ny ray aman-dreny sy ny zanaka sekoly mpanasitranana afaka daholo nivezabezatra tamin'ny krismasy sy naomby zay fifaliana sy fimezana zay hoety manaraka miaraka amin'izao zay androany manontolo fa misy fahatsoran'izay tian'Andriamanitra hiverenantsika menakavy mba hifalian'Andriamanitra miaraka amintsika tsy mahintehaka ho an'Andriamanitra dia le devoly tsy nieritreritry ny ampatahotra fa voana io kakabe lasy lasa miafinao ambadika le armoire le kakabe nefa tsy prévu fantatra niny objectif anao mba hisakafo tsara le zaza zay moa tamin'ny andronay dia hoe ho avy dokotera dia tsy mihinana zany taloha tsy mihinana taty oriana indray raha manampy anao ho avy dokotera hoanao anio hoano
Hirana le gardien dia mampaneno sonnerie. Zay ary dokotera. Taty aoriana amizay vao hoe oui izy pasteur zao miarahaba to izy dokotera. Dokotera. Afaka nitahotra aminaran'i Jesosy. Afaka nitahotra fahafatesana. Satria nidin' Jesosy tonga zaza andringana ny fahafatesana. Dikan'izay le toe-jaza fahatsorana dia tokony hahatonganao tsy hatahotra fahafatesana noho ny amin'izay vitan' Jesosy sy ny fiarahanao amin'izay mafy noho ny fahafatesana. Izy zany nandresiny fahafatesana. Karaha miaraka amin'i Jesosy ianao zany miaraka amin'ny mahery indrindra. Aza matahotra ny an'ity fiafarany taona ity. Aza matahotra ny amin'ny taona ho avy io. Ndao hiaraka tsara fotsiny hanomana ny fiainam-panahy. Fa mety io fa aza matahotra. Mety io anaran'i Jesosy. Farany. Manokatra anao amin'ny créative miracle ny toe-jaza. Ny création zany dia misy ifandraisany amin'ny toe-jaza satria ny olona manana toe-jaza no afaka hoe ty anina fa havadintsika ohatr'izao dia ny zaza to dia fa ny olona lehibe avy nianatra nanao sans conscience SVT tany akatso niava ny professeur docteur misy heure daholo izy dia vao mitenenao hoe io rano io afaka hitonga rano voaloboka. Iza ny rano tsy maintsy asiana voaloboka potserina asiana siramamy aroarona zay vao lasa rano voaloboka. Farany zaza tenenao an'izany eo izy dia manao amen. Nareo ve tsy mareo marika reo zaza reo mahazo valim-bavaka lavitra anao ianao. Zay aloha mahita an'izany eo an-trano. Ianao zany mba efa mitravy an'ity mitravy toetra mitokana vao maraina manompo an'i Jehova miala amin'ny ratsy. Le zaza tonga fotsiny mahita fity fotsiny dia mampiteteny hoe voaray le an'le zaza fa le ray aman-dreny anga tsy izy ahona tsara fandeha ty an'ity. An'le zaza iny e. Enga ny antony tony lesony tony tsy tonga fahatany tao fa nisy potony domina tao dia ndao hiverina tsara na toe-jaza mba tena ho isokatra amin'ny fo n'Andriamanitra. Misy tony zay io zanaka io. Misy zavatra tena manapedy tena bedy. Tsy haiko izay atao miaraka amin'ny tompo any. Ny ampitsiny iny misy olona miantso. Tena tsara zanaka rehefa tonga avy aty andafy zay dia aterina ihany le kilalao Ny ampitsiny mandiny tena ianao. Otrany efa mifona 4 volana mbola tsy isinina fa ny andafy ihany. Zary tompo ty fandeha ty le zaza vao mifona ny ray alina tonga dia mahita fity ny ampitsiny iny. Azonareo ve le izy mampandiny teny zany. Tsy chance zany. Misy fo madio. Ary zany nangatahantsika. Fantatra fa efa vétéran amin'ny fiainana ianao hitako any amin'ny gradinao. Efa niatrika za pastera za presana fa betsaka izay olona efa namitaka zay. Eny tompoko. Fa Jesosy tsy hamitaka anao. Za pastera tsy te haratra ntsony. Jesosy tsy handratra anao. Za pastera tena tsy te herika olona ntsony. Zay aloha tsy mety zay mijala sa mierika any amin'ny biby any ianao. Misy fiarahamonina tsy maintsy hiverena antsika. Tsy voatery ohatran'izay nandratra anao ny olona rehetra. Mijanona atao amin'ny tanàna dia ho hitanao zany. Halleluja. Possible afaka hiovany zavatra rehetra. Exode 4:4 hozy Andriamanitra anjiro ny tananao natsipony atsipazo natsipy Mosesy le tena vatia inona vatia menarana ainjiro indray ny tananao naka an'le menarana izy dia miverina lasa tena. Fa maninona no afaka namerina an'le menarana ho tonga tena Andriamanitra satria nisy toe-jaza tao amin'ny Mosesy. Isaia 11:8. Efa mbo ely izy ity fa hiverenantsika androany naran'i Jesosy. Isaia 11:8. Efa ianto tsy antoka. Pastera naran'i Jesosy. Miara mamaky. Ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera. Ary ny zaza mitsahanono aninjitra ny tanany eo amin'ny lavaky ny menarana. Ny olon-dehibe mahafantatra fa misy pozina avy hatrany dia mahafantatra mampitsoka ny osatra ny tsy sandra bibilava. Fa zazakely tsy fantatra bibilava ty iny ty katsatsaka tsisy tonana sy tanany ty dia raha isineny. Hitanao amin'izay ve le zavatra ilain'Andriamanitra e? Mila miverina ianao manana toe-jaza.
farany. Andriamanitra tsy mampiasa toe-jaza fotsiny, fa izy mihitsy le tonga zaza. Tena izy tsy hoe ohatry zazaza tena betsaka amin'ny olona no diso hevitra rehefa tonga mitombo ao an-danitra ao. Vao misokatra lany ohatry ny ahoana reny fomba ahoana zao ny andraisan'ny olona anahy ao. Ohatra n'izay niainanao teto. Efa tantarako zay. Ohatra halleluja. Fa ny tompo tena mahafinaritra. Betsaka amin'ny olona tsy manam-po ohatry ny ahoana zany tompo mahafinaritra zany. Ohatra hoe vao miditra ny lanitra zao dia mitsenja Jesosy hoe aza mbola mamihena aloha fa dany aloha misasa aloha. Zao tsy hoeninao tsony zany efa ny an-danitra ianao. Na hoe tsy afaka mandray hono ny tompo fa mbola sahirana be izy ary tsy isen'izany tsony. Halleluja. Miverena amin'ny toe-jaza. Tsy hoe nampiasa toe-jaza fotsiny Andriamanitra ilalaovana menarana, fa tonga zaza mihitsy izy andringana an'ilay menarana. Andao maraina mamangy antsika ny tompo anatin'izao herinandro akatiky ny famaranana ny taona. Misy karazana zavatra izay very, tian'Andriamanitra ho verina. Io toe-jaza hoe efa ao anatinao tamin'ny nandraisanao an' Jesosy, mila miverina amin'ny fahatsoram-po, avereny hoe miverina tso-po hoe tsy miasa saina hoe satria eo Andriamanitra. Avereno tsy manao hoe satria miankina amin'Andriamanitra. Miatrika zavatra sarotra hoe ohatry ny kilalao mora hoe avereno tsy mihazo nalahelo hoe avereno tsy ela be hoe amin'ny alahelo. Mora amin'ny namana hoe indrindra amin'ny namana mpanota ovonjena hoe ny objectif ny tompo matoy izy mampianatra antsika dia misy olo ovonjena fa zadino. Halleluja. Tatsika hitsangana risaotra ny tompo. Misaotranao zay ray aminaran'i Jesosy. Manao fahafantarana izay amin'ny etaeta tokoa tena iaina an'izany toe-jaza nampatsiahivinao zany androany. Tena mila miverina izay amin'ny fahamarinana ny tena satria hay ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra dia miafina ho an'izay miseho ho tsy manana toe-jaza. Ary maro amin'ny olona zany Jesosy ny diso hevitra raha zany teninao zany. Andao marain'izay miverina tanatrehanao. Marina fa tokony olon-dehibe feno fahamatorana izay ary mbola hijoroana zany satria mila matotra izay amin'ny teny izay mifanomezana, matotra izay amin'ny fijoroana sy fitondran-tena, matotra izay amin'ny finoana sy voady, matotra izay amin'ny fanekena fanaovana aminao, fa kosa amin'ny point rehetra ny tenenao fahatsoram-po, mora manadino alahelo, mora amin'ny namana mpanota sy ny olona rehetra, tsy miasa saina, afaka miatrika zavatra saratra toy zavatra mora, kilalao reny kosa dia miandry ianao mba hiainanay toe-jaza tahaka an'izay niainanao satria ianao dia Andriamanitra ny fahafenoana. Misaotra andro maraina misy fanasitranana ao ambadiky ny teny, ao ambadiky ny fifaliana, ao ambadiky ny fisokafan'ny saina, ao ambadiky ny fisokafan'ny fo. Ianao miteny fa aza miasa saina, afaka zany ny areti-saina sy ny aretin'andoha eto, afaka koa ny aretim-bavony, ao koa afaka koa ny areti-po satria misy famelan-keloko. Tena mahasoa anay ny fahamarinan'ny teninao satria mitondra fanafahana sy fanasitranana amin'ny lafiny rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Makivaky ny herinandro izay efa tia ny herinandro farany, zavatra angatahana dia tsaroviny tsirairay avy. Momba ny zanakao eo amin'izay misy azy, eo amin'izay mety tsy misy eo amin'ny fiainana dia tsarovy izy tompo. Andeha izy dia ianao hita azy. Ianao anambona amin'ny fiainana. Aza velatsiary izy ho avesatra na alahelo satria mety misy zavatra mba nandrasany tsy mbola nitranga. Aza vela hijery ny fotoana izy fa ampianatra izay Jesosy hiara hijery sy hibanjina anao. Fa izay tsy nataonao omaly afaka ataonao androany, afaka ataonao amin'ny herinandro ity. Tsy any ambadiky le hoe tsy maintsy omaly le izy, fa ambadiky ny fisokafan'ny fonay hiaina le zavatra teneninao. Aoka ho voahintsy ny toe-panahany indray andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fanasitrana eo amin'ny fiainanao. Ao ambadiky ny fiverenanao amin'ny fiainam-pahatsorana zany, be dia be ny compliqué la vie rehetra tonga dia miala ny stress, miala daholo ny crampena lamosiny, satria ianao mihitsy ny manatsotra ny fiainanao amin'ny toe-pahatsorana miaraka amin'Andriamanitra tsy manoa. Manona aminaran'i Jesosy ny fitahin'Andriamanitra feno koa eo amin'ny fiainanao. Mandehana herinandro tsara te. Baiboly dia mampanantena fa ny fiafarany raharaha dia tsara lavitra noho ny androany. Boky ny Agay dia miteny fa ny voninahitra ity trano ity dia lehibe lavitra any am-parany. Koa satria farany taona ity herinandro ity mitsodrananao mandehana fa ny tsara indrindra ho manin'Andriamanitra dia ho asehony eny an-dalana indray satria niverina ianao anona fiainam-pahatsorana, anona fiainana toe-jaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venamasa sy manankely avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety akainganatsika dia manao fanatitra ho fisaorantsika ny tompony amin'ny famanginy androany hitantsika Andriamanitra. Fotoanantsika manaraka rapitso misy sekoly eto tokava amin'ny etaeta amin'ny fahavitriana vaovao. Amin'ity semaine ity koa tsika dia zoma hariva trampokin'olona, sabotsy maraina
fandraisana fanasan'ny tompotra ampokony olona marana antsika ny taona amin'ny fandraisana fa ny 31 décembre exceptionnellement lahady io lahady ariva amin'ny efatra hatramin'ny enina dia hiaraka marana ny taontsika eo amin'ny fanatre an'Andriamanitra. Amen. Dia amen. Dia amen. Dia latsinaintsika tsisy taona premier fa ny 2 tsika avy hatrany dia mikatroka ny fidirantsika amin'ny Sekoly fiandohan'ny taona 2024. Ataontsika hitsangana ary dia ankasitraka ny tompo. Saotra Jesosy ny amin'ny teny, saotra ny amin'ny fanatrehanao, saotra ny amin'ny famindraponao, saotra ny amin'ny fahatongavan'ny tsirairay avy ny tao aminao sy ny tarihanao, saotra ny amin'ny androany maraina. Tena sitrakay faniriana lalina hiaina ny fiainanao mba tonga nay ana fiainam-pahatsorana araka ny teneninao. Saotra betsaka aminaran'i Jesosy. Amen. Tsodranao anao aminaran'i Jesosy manonona fiadanana mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra ny fiainanao na ny takatry ny saina na tsy takatry ny saina. Manonona aminaran'i Jesosy fa ho mora aminao ny aina n'ilay toe-jaza ahafahanao manatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary mahita fa tsy ho diso ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Manonona aminaran'i Jesosy fa tsara ho anao tontolo androandroany voalohany miaraka amin'Andriamanitra ianao. Faharoa nametraka an'ity fotoana ity ho voalohan-darany eo amin'ny programanao hitahanao ny tompo ary hanampy anao ny zavatra rehetra. Minaran'i Jesosy mandehana fa ty semaine tsara ho anao. Minaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hoarovana sy voatahiry ianao ary ho tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Ilana tsiny tarakelitsika amin'ny raha fahifonana tompoko izay izy feno lesona. Tain'i Jesosy daholo.